L'histoire commence sur les diguettes des rizières. Un groupe d'enfants faisant l'école buissonnière contemple le ciel. Ils tissent autour des nuages et de leurs formes éphémères des histoires. Parmi eux, Raymond Radzonarvelu, qui se rappelle aujourd'hui avec nostalgie ces moments-là, car c'est là que va naître en lui le penchant pour la narration par les images. Rehefa mikitrika dia makany tambary reny miaraka amin'ny bany manana tambary dia inona no ataonay ilay tambary dia mipetraka eo dia mijery rahona zay dia io ty misy an'izao io tantara ohatra misy ondry io misy an'izao dia ohatran'izay no nanomboka anahako amin'ilay hoe tena tiako mihitsy zany ilay lina amin'ilay hoe raha manoratra ahako na manao zavatra ahako dia amin'ny sary no anoratako azy. Ce goût, il va en bâtir son destin. Après un baccalauréat série D à Madagascar, le jeune Raymond Radzonarvelu obtient une bourse pour poursuivre ses études en France aux HEC, des hautes études commerciales. Mais le commerce ne l'emballe pas. Lui qui n'a Dieu que pour le cinéma, il abandonne ses études et se lance dans la voie qui lui correspond le mieux. Il intègre une filière cinéma, commence alors son combat pour lequel le directeur photo de formation deviendra réalisateur. Série B nataoko teto Madagasikara dia nanao concours école supérieure de commerce ho any Andafy dia nahazo bourse ahako tonga tany Andafy dia nadaboko daholo le bourse le école supérieure de commerce tonga dia nakany filière cinéma. Dia avy eo tapaka moa le bourse dia tsy maintsy miasa amin'izay ahako nanomboka nanao filière cinéma za nanomboka roa taona zany atao amin'ny département cinéma tany Montpellier nianatra théorie fotsiny théorie analyse de film sy le rehetra structure sy le rehetra dia avy eo za amin'izay dia nanao pratique tao amin'ny université Paris 8 département tao amin'ny université Paris 8 dia tao amin'izay nanao dia ny formation zany en fait tena formation ka tsy nanao formation de réalisation fa nanao formation na directeur photo dia naveo nanao assistant na directeur photo misy malazalaza ihany ny assistant le banque reny dia nota théorie amin'izay za tena hoe inona amin'izay raha tena teo no directeur photo ve za no dia Madagasikara zany ty mbola tsy nisy film tamin'izany dia nanao réalisation. Sa carrière de réalisateur est surtout née d'une rencontre. Un vétéran de l'insurrection de 1947, handicapé, dont l'histoire va lui retourner l'âme. C'est arrêté. Son premier film se basera sur cet événement, sur cette plaie ouverte de l'histoire de la Grande Île. Ainsi naîtra son premier chef-d'œuvre, Tabataba. Natsony dadabenay daholo zany zafikely rehetrarehetra hoe avinareo ho tantaraina ny tantarainay tamin'izay ny zavatra nahazo anay tamin'ny 1947 dia tokoa ara zany teo amin'ny tsika eo zay rehetrarehetra zany mbola bandikely daholo sy sipakely daholo dia iny ara fa nisy olona nentin'ny dadabe anay teo hoe namany mihitsy zay fa le batena le namany dia napetraka teo ambony seza dia fa ahoana zany tantarain'io olona io hoe zao tratran'ny frantsay zay tany anaty ala dia nitifelo frantsay dia maty namanay dia za koa maty fa navilinjareo maty ahako dia naratra be dia zavatra tena tadidiko mihitsy tamin'izay misy izy hoe migidro izy rehefa maratra dia mitsako ravikazo dia atao amin'ny feriny dia zay no nataoko izy maty aho izy dia mitsako ravikazo dia ataoko tao amin'ny feriny afaka 15 jours teo na 3 semaines nisy olona nadary dia hitany olona dia mety tanàna zay zany no tena voalohany izy raha manao tantara zany aleoko zay no tantaraina dia noho ny avy eo amin'izay za nandeha tany amin'ny région ny Congo iny nanoratra ny Tabataba iny dia nantany an'ireny efa antitranty hoe ina nazonareo tamin'izao ina nanoratra hoe nisy an'izao dia nanoatra ny Tabataba dia vita le scénario
niaraka tamin'ny misy bande Robert Archer zay izy koa nanao ohatran'ny hoe thèse momba ny 1947 iny dia ohatran'ny hoe vérification historique zany no nataoko tamin'ny Robert Archer hoe mety vety sa tsy mety dia vita ny scénario an-tabataba. Après que le scénario était écrit, il restait la difficulté de trouver le financement nécessaire. Raymond Radzonarville repart en France pour chercher des fonds. Il obtient l'aide directe du Centre national du cinéma français pour la réalisation. Le tournage peut débuter. Sauf que l'ambassadeur de France à Madagascar de l'époque avait mis son veto. Mais le réalisateur surmontera cet obstacle et son film, qui sortira en 1988, parviendra jusqu'au Festival de Cannes. Sarotra be mihitsy ilay zany efa ela be ny scénario efa vita mitadiavana vola tsy nisy nisy producteur ray zay namaky ny tabataba tena milay be ty fa atao fa andao tadiavana vola izy dia tadiavana vola dia tamin'izany fotoana zany tao amin'ny Centre national du cinéma nisy an'ilay branche hoe aide directe à la réalisation amin'ny affaires étrangères dia nahazo an'iny aide directe an'iny zany za tamin'izany aide directe la be mihitsy zany tamin'izany aide directe dia nahazo an'iny dia hoe atao zany ny film natao ny film dia nakaty zany nanao film nanao tabataba dia tonga ny équipe technique moitié 50-50 vazaha dia gasy dia nanomboka nanao tabataba zany zay dia tezitra be l'ambassadeur de France teto Madagascar hoe Alain Brine anarany hoe ahoana koa arany zany ianareo mame vola ana film contre la France zany dia tonga dia nalefa tany amin'ny affaires étrangères tany an-dafy le taratasy hoe tsy tokony zany dia tonga dia eo tokoa dia tonga dia mitsoahany zareo le vola zay nanao zay zany any amin'ny tournage tsisy vola ntsony tsisy ela ntsony tsisy tonga dia nody dia tapitra ny film dia avy eo amin'izay le producteur tany an-dafy hoe tsy maintsy ataontsika ty raha tsy maintsy ataontsika dia nitady vola tany nanety vola tany Suisse izy dia tany Allemagne dia tamin'ny Canal Plus dia verina indray zay dia natao tabataba dia vita tabataba vita amin'izay ary vita amin'izay ary tabataba hoe ozy izy nilay producteur hoe ndao présenter amin'ny festival de Cannes izy eno arô ako nareo mahafantaran'izany fa zay ve moa mahay an'izany na mbola kely tamin'izany hoe ok fa présentena amin'ny festival de Cannes dia hoe fa présentena amin'ny quinzaine de réalisateurs satria quinzaine de réalisateurs zany ohatrany hoe pour ohatrany hoe manana raha kokoa amin'ny resaka film d'auteur non afa-tsy l'officiel zany officiel fa ny quinzaine de réalisateurs manao raha kokoa dia ny présentena tamin'ny quinzaine de réalisateurs izy dia miraisin ny quinzaine de réalisateurs izay no tonga amin'ny tabataba tonga tamin'ny Cannes dia tabataba zany film gasy voalohany indrindra tamin'ny festival de Cannes. Par la suite, Raymond Radzonarville réalisera Quand les étoiles rencontrent la mer. La qualité est présente, l'émotion aussi. On est en 1996. Puis suivra Maaleo en 2005, son dernier film jusqu'ici.